Ry ava-malala amin'ny tompo, vonaitra ho an'Andriamanitra rery any, dera ho azy rery any, nihaja ho azy rery any. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Ary araka ny efa lazaiko teo aloha dia naniraka ny Tompo anambara izara izay rehetra nataony tamiko sy ny ankonako. Tsy afaka angina intsony aho satria betsaka loatra ny efa naseho an-Tompo ahy. Ary efa nanaiko koa aho ny hanao ny asany. Ka raha ohatra ka tsy teny aho anambara izay fahagagana, fahatsarana sy indrindra fananarana ho antsika tsiraray avy mba hiomana tsara alohany eviany Jesosy ary alohany ialanao koa na ialako eto ambony tany ity, dia anadinay Andriamanitra. Raha tsy zara aminao aho ny nataony tamiko, raha tsy anambara aminao aho ny afatra izay nomeny ahy, na inona izany, ka sainy ho zaraiko dia tsy maintsy izara ao Tompoko, ampifaliana, ampanetretena eo anatrehan'i Jesosy, satria izy irery ihany no asandratro, izy irery ihany no ambarako, fa izaho kosa dia manetretena eo ambany tana mahiriny. Ka araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Ezekela, izany no mahatonga ahy izara aminao izay rehetra nataony Tompo tamiko, mba tsy hanadinan'Andriamanitra ahy araka ny teniko teo ny ranao na iza ianao raha tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Hojerentsika io dia hivavaka isika, ametrahantsika izao fotoana izao. Ezekela 4 ny 9:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha hoy aho amin'ny ratsy fanay, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanay hiala amin'ny lalany ratsy amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanay, nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Amen. Ry havana, tsy hoe kory ratsy fanay ianao, fa ny fiainantsika no mahatonga antsika eo anatrehan'Andriamanitra ratsy fanahy. Raha tsy manaraka ny sitrapony isika, izay no tonona hoe ratsy fanahy, ka tsy maintsy mizara aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mba havonjy na iza, satria baiko avy amin'ny Jesosy ny ahy. Ka hiara hivavaka isika Tompoko, ametraka izao fijoroana vavolombelona izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo irery ihany. Tsy hangataka ny fanahin'ny masina hiteny amin'ny alalako, satria izao dia fitaovana fotsiny ihany. Hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, asandratro ianao, ankalazaiko ianao, dia iraiko ianao Jesosy. Mangataka aminao aho Tompo, aoka ny fanahy masinao hiasa tanteraka amiko amin'izao ora sy fotoana izao. Aoka ny fanahy masinao no hitari-dalana hiteny amin'ny alalako, satria izao dia fitaovanao fotsiny ihany Jesosy. Ka mitenena fanahy masinao, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masina, hikasika ny olona tsiraray avy izay areny fijoroana vavolombelona, satria Tompo, efa akaiky anao ampiakatra anay olonao, ka izany no mahatonga anao mampifoha anay mandrakariva, mba tsy ho rendremana izahay, fa kosa mba ho tanteraka aminay hitovy an'ireo Virjiny 5 endry, fa tsy toy ireo Virjiny 5 adala, izay fanoharana natolotra ao anay Jesosy ao amin'ny teninao. Ka mangataka ny fitarianao fanahy masinao, anambara ny zava-miafina izay nasehonao tamiko, ny voninahitra ny eo anao rery ihany Tompo, ianao lay tsy miova omaly sy ny aro mandrakizay. Aleluia. Amen. Ry havana, ny nofy izay naseho an-Tompo ahy dia tamin'ny volana Desambra vao lasa teo izany. Ny zavatra kely tiako aloha ambara aminao dia indraindray ao anatin'ny fivadikanina aho no mangataka amin'ny Jesosy, Jesosy ambara ho amiko ny zavatra tianao ambara. Izany hoe rehefa tena miaina marina isika
arak'izay tiany jesosy fa tsy nitiantsika dia tonga foany jesosy mampiseho antsika, mampafantatra zay zavatra tokony ambenana ary mampiseho zava-miafina izy, zavatra mara zany tompoko, tena marina zany. Amariniko foana araka ny tenin'Andriamanitra. Apôstôly Paoly ny teny ao amin'ny Korintianina faharoa, afaka mandray noty ianao Korintianina faharoa, raisitsika io tenin'Andriamanitra io Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha tsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita, fa ny hita dia mandalo ihany, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Io teny io ry havana dia mampiseho zava-miafina amintsika ny Tompo raha ohatra efa miaina sahady isika ny fiainan-danitra na mbola ety ambonin'ny tany ary. Afaka manao izany isika satria ilay fanahy masin'Andriamanitra no ao anatintsika, no miasa ao anatintsika. Raha manaiky isika tsy voatery ianao tompoko, dia tahaka n'ireo mpanompon'Andriamanitra lasa taloha rehetra. Raha tsy mijery ny hita intsony izany isika, irantsika malala ry havana, ny hita dia izao zavatra rehetra hitantsika eran-tany izao, fa ny tsy hita dia ilay miafina ao amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina rery ihany no afaka manambara izany. Ka izay no holazaiko alohany anambarako anao izay naseho an-tompo tamiko. Ry havana, tamin'ny alarobia faharoa amby roapolo Desambra vao lasa teo, satria isika androany vao 4 janvier 2022. Dia ny zavatra naseho an-tompo tamiko tamin'ny alarobia faharoa amby roapolo Desambra 2021, izany hoe rehefa ao anatin'ny fifadikanao matetika no tonga mamangy ahy Jesosy ny alina, mampiseho, mampitandrina ny zavatra zay misy eto amin'izao tontolo izao. Ry havana, raha natory aho ny alina dia nanonofy aho. Ny zavatra hitako tanatin'ny nofy dia nahitako écran géant, izany hoe hitanao ohatran'ireny fahita lavitra ireny fa ngeza be zany izy io. Izany hoe ohatrana any amin'ny sinema zany, hitanao ngeza be zany le izy. Dia le toerana betsaka ny olona zany mijery, misy aty ivelany, misy ao anatiny, satria ohatrana tafina tranona pokon'olona le izy. Ny tiany Tompo ambara azavaiko anao avy eo. Dia tao anatin'io tele ngeza be io zany ry havana, zay ngamba no raisiko mampamora kokoa ny sasany dia hitako Satana tao anatin'io écran ngeza be io. Ny zavatra niseho dia izao, ny olona rehetra zay nijery tsy mahatsapa hoe Satana neny ao anatin'le tele zany, fa ny zavatra misy zany dia ao anatin'io tele ngeza be io zany izy ohatrany hoe olombelona zany no raisiny vatana. Dia naseho an-tompo ahy zany fa nanomboka avy eny ambony amin'ny vatana io zany ny ala tsikelikely zany lay forma olombelona nalainy endrika. May afaka zany iny may manjavona zany iny formana vatan'olona nalain'iny. Zany hoe ohatrany hoe akanjo fotsiny zany ny fandraisany antsika olombelona. Dia nay afaka may manjavona zany iny akanjo vatan'olombelona iny, zay ngamba no andraisako azy kokoa, may midina dia no tonga teo amin'ny tapany eto ambany eto dia mbola naseho an-tompo ihany, satria mirirana zany nahitako anazy, mirirana izy zany anatin'ilay fahita lavitra. Dia no ny efa nay nanjavona iny dia ny vatany ry havana tena maharikoriko, satria mena be ary misy lalan-drà
lalandra am'le izy a fangaro fotsy a gris a lay lalandra matevina be amin'ny vatany satana ary izy a goavana be dia nohony avy eo a nivoaka avy eo anatin'ilay fahita lavitra izy nivoaka ny tongotrany akavia no nivoaka voalohany satria nirirana izy dia ny olona am'izany ny olona rehetra mijery an'io fahita lavitra io a dia tsy matsapa-kory hoe nivoaka avao anatin'ilay fahita lavitra ny satana ry havana tena mampatahotra noho ny nivoaka izy ny zavatra niseho a no ny tafavoaka izy tao anatin'ny fahita lavitra io ny olona zany mijery daholy mijery a fa mitohy tahaka ny fijerevana ihany hoe mijery tele a mijery sinema a mijery ordi a mijery telefona zany hoe zay zany nanazavany tompo anazy ny zavatra écran rehetra ampiasaintsika ny écran rehetra ampiasaintsika dia mila mitandrina isika mbola nitohy ilay nofy dia naseho any tompo ahy a avy tamin'ny toerana ambony indray ahako zany hoe zany eritreritra hoe ao anaty trano a ambony riana dia mijery avy ery ambony a alohan'ilay tafitrano a mijery a ny aseho an' Jesosy nefa tsy izany ny tiany tompo ambara fa hitako aho zany a avy aty ambony mijery a ny tany zany dia hitako nitohy an'ilay nofy naseho an' Jesosy anahy isatana lay nivoaka avy tao anatin'ilay écran avy tao anatin'ilay fahita lavitra dia mandeha izy ry havana amin'ity tany iainantsika ity ny vatany tena vatany isika tsy mahita fa manjaka eto izy ary ny manodidina azy a dia feno fahamaizinana ity tany iainantsika ty ry havana dia anatin'ny aizina tanteraka mamindra izy a naseho an tompo a mamindra izy a fa tena mandeha milanto satria betsaka ny azony a eto amin'izao tontolo izao hoy Jesosy tamiko betsaka ny azony eto amin'izao tontolo izao betsaka ny kristianina efa ao anatin'ny araton'ny satana noho ny avy amin'ny teknôlôjia ry havana izay nanazavany Jesosy ahy satria hitako zao mihitsy izy mamindra eto amin'ity tany ity amin'ny vatany mena be maharikoriko a avo be izy a ary ny lalandra amin'ny vatany a dia hita mihitsy hoe misoritra amin'ny vatany le izy fotsy mifangaro a ohatrana gris zany a ny lokon'ilay lalandra matevina be amin'ny vatany dia ny vatany satana dia mena be a ary tena mampatahotra ry havana no ny maraina ny alarobia maraina satria ny atalata ifo alarobia zany a io nofy io dia mivavaka ako mandoalika mangataka amin'i Jesosy a ny fanazavany ny nofy ny tenin'ny tompo a fa betsaka ny kristianina efa azony satana noho ny avy amin'ny tele a avy amin'ny ordinateur a avy amin'ny telefona satria voafatotra nyreo a écran ireo ary be deabe a ny efa ao anatin'ny araton'ny satana mila isika ry havana mitandrina ary nampahafantarin'ny tompo ahy a ao anatina publicité a izay efa nivoaka any a tsy haiko na any amin'ny tany sinoa izy io na aiza fa lay publicité zany a mampiseho hoe mandeha zany a lay rangahy tsy ankizy vavikely tantanany a dia mamindra dia zavatra miseho amin'izao fotoana izao a ny telefona zay ampiasaintsika efa azo atao izany any amin'ny toerana anankiray misy an'io zavatra io dia entina ohatr'izao le telefona dia izy mamindra dia io écran io a mivoaka eo amin'ny trottoir dia naseho an tompo ahy izay zavatra izay fa ny olona mandeha mijery ny écran a dia efa varavarany fasana misokatra ny eo alohan'ny olona satria mamindra
ianao raha mitondra telefona nefany a tsy mijery ny lalana le anao, tsy mibanjina intsony ny zavatra manodidina anao, dia ny zavatra iseho ny tompo a dia varavarany afobe no efa misokatra andatsaka olona anankiray any amin'ny afobe. Ry havana, mila isika mifo satria voafatotra loatra ny telefona, ny ordinateur, ny tele. Mila isika miala tsikelikely amin'ny fahazaran-dratsy satria mampitandrina antsika ny tompo anio, mampitandrina antsika ny tompo anio fa efa mandehandeha eto ambonin'ny tany Satana, efa mamitaka ny zanak'olombelona ary betsaka no very. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny anamarinana izany dia hoy ny tompo tamiko hoe raiso omeo an'ny olona izay hiaino izao témoignage izao, ny ao amin'ny Efesianina 4:9 ho raisitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Efesianina 4:9 ny andininy 1:12 ihany sy 12 ihany no raisitsika, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fahanangolen'ny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia ny amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Zay ry havana, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Satana io teneniny eto amin'ny ten'Andriamanitra hoe ny fanangolen'ny devoly, mpanjakana izao fahamaizinana izao. Zay no naseho an Jesosy ahy ampitandremany antsika, ampitandremany antsika mba hiambina mafy isika, mba hitandrina mafy isika satria efa akaiky Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy izy 12:10 omeko anao koa io verset io, ny andiny 12 ihany no raisitsika, ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Noho izany dia mifalia ara-lanitra sy anareo izay monina any, fa loza ho an-tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Zay ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Nidina ho avy izy tena hidina tanteraka rehefa ho avy ny fotoana hialany zanak'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Fa izao eny amin'ny raha alanitra izy dia manjaka eto, mbola tsy tamaso izy, fa kosa efa manjaka eto izy satria mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Fa rehefa lasa ny fiangonana dia ho tanteraky ity, ahita azy amin'izay ny olona, ny kristianina sy ny olona izay ho tavela eto. Ry havana, zay ny afatry ny tompo anio, tianao Jesosy, tiay Jesosy, omany ny ankonanao, miovà koa ianao, mifakaiky Jesosy, tsy afaka isika hivazivazy amin'ny fanahintsika. Aza manaiky ho fitahan'ny Satana ry tompoko, fa tiantsika Jesosy, mibeba, manantona azy bebe kokoa, dia ho voavonjy ny fanahinao, ka ho tafiditra any an-danitra ianao. Aza variana amin'ny écran, fa raha tonga Jesosy amin'ny ianao milalao écran io, dia aiza ny hafaranao? Ho tafakatra ve ianao sa ho lasany amin'ny afobe? Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ihany, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Mahereza tompoko, fa tianao Jesosy, tiay Jesosy. Amen. Veloma tompoko.